Panikadina teto Madagasikara androany sy ny délégation miaraka aminy. Anamafisana origina ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Inde izao fitsidian'izao fa tsy tombotsoa manokana ny karana manokana raha ny nambarany. Ankoatran'ny fionana voalohany dia tamin'ny filoham-pirenena malagasy nanokana ilay ivitoerana ara-teknôlôjia momba ny fambolena tetsinantsana ny filoha indiana sy ny délégationna niaraka tamin'ny androany. Sibilarandremazava Ashfity Rakotomanana. Tsy maintsy isy ny fampiroboroboana ny fiara-miasa eo Madagasikara sy Inde raha nambara ny filoha indiana raha amin'ady Covid androany. Tsy marina ihany koa ny filazana fa ny tombotsoa ny karana manokana no jerena amin'izao fitsidian'izao fa ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny rontonta mihitsy. Ankoatra ny sehatra ny fandraharana, isan'ny sehatra tena iompana ny fiara-miasa amin'ny Inde ihany koa ny sehatra ny fambolena. Antony nametrahana ilay ivitoerana ara-teknôlôjika momba ny fambolena sy ny fampandrosoana eny ambanivohitra tetsinantsana mba hampandrosoana ny sehatra ny fambolena eto Madagasikara. In agreement between Government of India. C'est un grand plaisir pour moi de participer à l'inauguration de ce centre d'application géoinformatique en développement rural, le centre SIGAD. La décision de créer ce centre de pointe de technologie SIGAD dans 5 pays africains, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement de l'Inde et l'Union africaine. Je suis vraiment content d'apprendre que le Madagascar sera le premier bénéficiaire de cette initiative. L'Inde, comme le Madagascar, dépend largement de l'agriculture. Et au cours des années, nous avons développé en Inde des technologies agricoles modernes que nous souhaitons partager avec nos partenaires de développement. Androany nanikana ilay ivitoerana ara-teknôlôjika momba ny fambolena sy fampirobona ny ambanivohitra na ny CGARD tetsinantsana. Ankoatra ny fionana voalohany hita amin'ny filoha malagasy Ratonarymampianina androany dia mbola isy ny fitsidiana ny université ho ataon'ny filoha indiana sy ny délégationna malagasy raha ampitso. Voalohany teo amin'ny tantaran'ny fifandraisan'ny Inde sy Madagasikara no misy ny fitsidiana ofisialy ataon'ny filoham-pirenena indiana tahaka izao.